fa ny olantsika eto Madagasikara dia izay hoe ao anatin'ny méthode classique be zany tsika ao anatin'ny collège lycée dia eny amin'ny université vao hoe inona amin'izay ary le ho atao, inona sao dia ity mety sao dia ity mety nefa raha ny tena raha ny fampianarana raha-mpampianarana tokony ho izy ane dia miainga avy aty amin'ireo fanabeazana fototra ireo no fijerena manokana an'izay hoe inona no mety amin'ilay ankizy, inona no manavana anazy kokoa. Sarotra be ny taiza olona anankiray hoe alao izy tonga dia polyvalent hatramin'ny farany fa tsika malagasy mahay an'izay tsara hoe izay tsy mahay sobika ho mahay fatrambary. Miarabantsika rehetra indray eto amin'ny fandarana canapé jaune amin'ity an'ity vahiny hafa kely na dia ataoko raha hoe hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny ihany azafady ny vahiny izay ho raisitsika androany eto amin'ny fandarana miarabanao manome anao ihany koa ny sehatra ahafahanao milaza ny mombamombanao. Ya faly miarabantsika mpanaraka tsy tapaka n'izao fandaharana izao dia faly miarabanao ihany koa fia nanasa. Dia ny tenako moa zany tsy iza fa tsona hoe Rakoto monsieur Rakoto mpampianatra matematika mpikabary ihany koa ary miaina anatina tontolona slameur zany hoe ao anatin'ny maha-mpampianatra anazy zay teo amin'ny 2 taona teo zay nampianatra mpianatra niofana ho mpampianatra tao amin'ny sekoly ambony ENS Ampeflo Antananarivo dia zay ngamba mombamomba. Mankasitraka anao monsieur Rakoto mihitsy moa zany fahafantarana anao naiza ny resaka ihany atao teo mahakasika ny hoe slameur pikabary ary mpampianatra ihany koa tsy dia tena hoe ivalaparantsika be loatra ny amin'izay resaka hoe anao manao slam sy mikabary zay fa any amin'ny resaka fampianarana azafady zay tena ivon'ny fiainantsika indrindra eto Madagasikara. Aminao manokana zany ohatra ny ahoana ny fahitanao ny lavin'ny fampianarana eto Madagasikara? Ya sotra dia tena misaotra ny amin'izay fanontaniana izay satria izay mihitsy ny tena niandrasako vao tonga teto hoe tsy maintsy resaka fampianarana eto Madagasikara. Raha voalohany fampianarana aloha eto Madagasikara naiza moa zany fa tsy eto Madagasikara ihany hitantaratra eny anivon'ny fiarahamonina io zany hoe raha velona tsara ny fampianarana dia milamina sy mirindra ny fiarahamonina. Raha misy zany tsy fandriampahalemana, misy tsy filaminana, misy tsy fahaiza miaina eny anivon'ny fiarahamonina eny dia ireny pirofo mivaingana be fa marary na mety hotorana mihitsy aza ny fampianarana. Dia ianao ihany ngamba no mahita raha antsika mahita indrindrandrindra antsika rehetrarehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao mahavaly an'izany fanontaniana izany tsara hoe velona ve samy tsy pozipozy ny fampianarana eto amintsika. Nefa ny ankizy ny ataoko hoe ny ankizy mandany ora 9 any ampianarana zay adiny 9 izy any ampianarana ny andro toko-piainana kosa nefa eny anivon'ny ray aman-dreny zany hoe anivon'ny tokantranony sy ny sisa zany hoe tsy voaterina zany hoe ny famolavolana any ampianarana tsy ny any ampianarana ihany no mitaizan'izy ireo fa eny fa eny amin'ny fiarahamonina sy ny ao an-trano ihany ka ahoana ny ilazanao hoe rehefa ny fampianarana no mitsipozipozy dia mitsipozipozy koa ny fandriam-pahalemana. Ya zay mihitsy misy iverenako kely zany le teniko teo hoe mitsipozipozy ny fampianarana rehefa tsy milamina eny anivon'ny fiarahamonina dia zay zavatra nilazainao zay mihitsy fia anisan'ny manam-pirofo fa tsy ny any ampianarana irery any akory ny atao hoe mianatra zany hoe ny zavatra hita zany dia hoe nieritreretin'ny tsirairay dia hoe samy lazan'izany Rakoto fa mitsipozipozy ny fampianarana izy nefa misehatra ao anatin'ilay izy zany ve zany tsy hoe ry zareo mpisehatra ao anatin'ilay izy ao mampitsipozipozy an'ilay fampianarana. Ray voalohany mety ho marina zay satria maninona moa ny mpanabeny amin'izao BDB ny hoe hita anatina indrindra sekoly tsy miankina olona tsy niofa nakory tsy nandalina akory ny atao hoe pédagogie
de hita mampianatra eny anivon'ny toeram-pampianarana maro eny raha ihany koa izay fanabeazana misy ao anivon'ny fiarahamonina zay indrindra ny ao tokantrano fifampiresahan'ny ray aman-dreny zanaka miteraka zavatra ngezabe anankiray ho fikorotanana zany ao anatin'ny hoe fampitana ny fahalalana fampitana ny fanabeazana indrindra ny fanabeazana mahaolona de teraka eo ny hoe tsy zarizary ny fiarahamonina misy rehefa reo telo tokona masana andro reo misy mikitringa ray voalohany ny ao anivon'ny fampianarana ray faharoa ny ao anivon'ny fiarahamonina ary ny ray fahatelo toy ny ray aman-dreny sy ny zanaka mifampitaisa eo indrindra mantsika izao hoe ianareo mpampianatra satria mifampiankina daholo ny ray aman-dreny ny mpianatra ny mpampianatra nefa ianareo mpampianatra koa nefany izan'ireo izay pigrevy tsy haiko aloha tsy dirantsika izay antony kanefa ianao mametraka hoe ireo tsy maintsy hoe eo foana zany nefa ny anareo koa raha misy fotoana migrevy tsy tonga lava mandritry ny fe-potoana maharitra mihitsy ilay isa tsy hoe indray mandeha ihany na indroa ihany ngamba mino fa dia tena maro dia maro nareo ny linany amin'izay fanontanian'izay hoe fa maninona ianareo mpampianatra ianareo mba antenaina olo manganyity firenena nareo indray no hita eny an-dalambe manakana anisany moa ny tenako tamin'ny taona 2024 anisany hita tao anatin'izany hoe ny tolona no ny amin'ny tombontsoa ho an'ny mpampianatra indrindrandrindra nefa ny tena tao ambadika dia hoe ho an'ny fanabeazana ray manontolo mihitsy inona no mety ho antony hoe fa maninona izay no migrevy raha voalohany aloha ngambany ny antony nidirana tao anatin'ny hoe sehatra ny fampianarana dia fitiavana izy io hoe tiana ny nampianatra dia efa passion hatramin'ny fahakely zany hoe na le miaramiaraka samy mpinamana eny ara dia mitoetra ho lasa mpananatra andreo namana mampianatra zavatra dia mampita dia ieno any anaty tany le izy dia hoe tena mety tia mampianatra ty avy eo rehefa taitra izay tsiry tao anaty izay hoe tena mety tia mampianatra ty dia nandalina nanantona sekoly lehibe hoe aizany misy manofana ho mpanabe ho mpampianatra dia ho an'ny tenako manokana moa zany lazaiko eto za dia mpianatra ny ENS Ampefilo sortant ENS Ampefilo dia tao no nandrato fahalalana ho mpampianatra matematika raha teo moa zany dia taorianan'izay dia misy ny période kely izay hoe lalana andehanana miofana zany manao stage en tant que mpampianatra ary ao aorianan'iny zay vao hoe miandry ny iny ty quota avy amin'ny ministère avy amin'ny fanjakana zany hoe milatsaka io quota io zay vao hoe iny fa misy recrutement ho anareo mpampianatra ary rehefa ao anatin'le sehatra ny fampianarana indray ianao dia misy hoe taraiky tamin'ny karamanao io zany dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay fia no antony mahatonga an'le hoe teraka eo le hoe grevy hita sy tsapany amin'izao hoe eto Madagasikara eto tena lasa ohatrany hoe asa fampianarana zany tsy dia misy dikany asa fampianarana zany anie mora iza moa tsy miteny be dia be ny olona afaka baka dia hoe tsisy atao dia ahoana anao inona zany tena andana aloha mampianatra kely dia mitaditady vola dia aveo manohy fianarana indray lasa ohatr'izany le izy nisy fotoana aza tena ilakotsiny eto anareo ratsa mangaika amin'ny paramètre fa avao aminareo nisy mpianatra 4e année izy dia niteny za ve ahoana mba hampianatra SVT ozy izy dia ohatry ny lasa ihany ny saina hoe raha misy zany mpianatra SVT mpianatra nanao SVT tao amin'ny ENS dia rehefa eny ananany eny izy dia za ve mba afaka recrutena tao infirmier azafady fa za mantsy nianatra SVT tao amin'ny ENS dia ry zareo moa dia hoe tsy zavatra roa samihafa mihitsy zany tsy mitovy mihitsy zany dia fa maninona kay rehefa aty amin'ny sehatra anay dia mitovy mihitsy zany fa rehefa any amin'ny sehatra zareo dia tsy mitovy mihitsy zany dia reny rehetrarehetra reny anisan'ny takiana hoe mba homeo sehatra tompoko izahay niofana ho mpanabe mba ho tena hisehatra ao anatin'ny tontolo ho anay fa ny fampianarana io dia anisan'ny aina izy io pozina ihany koa nefa satria raha zavatra diso no ampianaran'ny mpampianatra dia iny no entina miaina dia iny no entin'le olona miaina zany dia pozina manazy iny eo amin'ny fiainany zany hoe tafita tanatina zavatra diso
dia iny no entiny eny amin'ny fiarahamonina eny dia zavatra diso ny ainany eny amin'ny fiarahamonina ka izay ny hoe raha tsy zarizary ny fampianarana raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny ao anivon'ny sehatra ny fampianarana dia mikorotana daholo ny fiarahamonina dia iny anisan'ny antony iray hoe mampigrevy ny raha tsy mangaiky ny mpanabe zany antony anankiray koa eo amin'le fanolazaiko teo ihany ny fahatarana eo amin'ny hoe ahoana ny resaka karama efa azo lazaina ny karama varomasaka ny indrindra moa zany ho an'ireo fonctionnaire indrindrandrindra tena hoe tonga avany io karama io anie dia efa voazary teny kote anjaza ho an'izay efa niteraka moa zany tia ho an'ny fampiodonana ny ao atokantrano tia ny vidin-jiro rehetrarehetra iny ny jiro moa zay tsy lazaina tsony fa na dia tapaka matetitetika azy io tsy maintsy aloha dia mipetraka ihany koa reny sarge rehetrarehetra reny zany dia vao mitotona ilay karama kely dia efa tsy hita nefa mbola misy fahatarana be dia izay ny antony mahatonga ny hoe mitokona misy fotoana ny mpampianatra indraindray tena mandevitra ihany resahako fotsiny izao ny mpampianatra eny anivon'ny anjery manontolo depuis 2018 any nisy 2019 ireo tena nisy lacune be teo amin'ny resaka karama tena hoe tena ohatrany hoe modina tsy tazana fotsiny izany zareo nefa zareo reny manana vady aman-janaka sy ny tariny dia nandevitra ihany jereo tsara nandritra an'io 2020 tsy nyraharaina ilay izy 2021 hoe andao mila mampianatra tsika fa ho aizy reto tanora malagasy reto ho aizy reto zaza malagasy reto raha tsy hampianatra teo nefa ny dia hoe rehefa tena fiaino nefa ny kapoaka dia mitroatra ihany dia zay angamba ny hoe tsy sanatria kory hoe migrevy ny mpampianatra dia hoe over eo zany ny zaza malagasy fa ny antony grevena ny antony edivana dia ny tombosoa iraisana ny avelona amelomasondray ny fampianarana makasitraka anao monsieur Rakoto miresaka an'izay foana ihany ianao hoe ny mpianatra mila mianatra mila mba tsy teny zany hoe mila mahay any an-dakilasy na mila zao fa misy amin'izy ireny kosa nefa tsy nandalo fianarana tena ataoko mihitsy tsy nandalo fianarana nefa asika lazaina hoe tafa tsy anonona fotsiny amintsika eto Madagasikara fa tena maro zany misy kosa nefa ireo izay manana doctorat manana master 1 manana licence 6 aiza nefa amin'izao oharina amin'ny olona izay tena tsy nianatra ahoana zany zao fahitanao an'izany satria zany tena hitanao somary contradictoire ilay izy rehefa mianatra dia mahay dia mampanam-bola izay mantsy ny matetika fampianarantsika sy imotiventsika sy encouragentsika ny zanantsika rehefa ny atokantrano hoe mianatra tsara dia amin'izay manam-bola be rehefa lehibe nefa ny raha zao iainantsika eto Madagasikara zao tena tsy zany mihitsy ya makasika an'iny angambany tonga dia valiko mahitsy hoe maninona ny misy tsy mianatra fa tafita maninona misy mianatra be fa ohatrany hoe mitsipozipozy eny ihany tsy tonga amin'ny zavatra tiany ho atao sy ny ohatran'izany zany ray voalohany aloha tena ilaina ny fianarana ary ny fianarana le lazaiko eto zany hoe le tena ilaina ireny lazaintsika hoe maninona tsy nianatra tafita mety hoe tsy hitantsika fotsiny izy nakany an-dakilasy tsy hitantsika fotsiny izy namonjy sekoly fa nianatra izy tao anatin'ny zavatra tiany ohatra raisitsika fotsiny anie zao ny ohatra ny mpitendry zava-maneno zareo musicien reny ao anatin'ny mahatsapy izy tena tiany io zavatra io tsy mety hoe tsy le fianarana historio be mety hoe tsy le fianarana SVT valala sy ny tariny tsy zay ny zavatra ilaina fa ny historio ilaina ohatra dia ny histoirany hoe ohatrohatry ny ahoana ny histoiran'izany muzika zany ny SVT ilaina ohatra dia hoe ohatrohatry ny ahoana ny muzika mety ho an'ny fahasalamana ny sehatra ohatr'izany zany le matematika be ohatra mety hoe tsy ry triangle de Pythagore tsy ny triangle rectangle ny zava-dehibe aminazy fa hoe ohatrohatry ny ahoana ny matematika ilaiko ao anatin'ity muzika ho ataoko ity dia ao anatin'io zany teo izy no ny exploiteny manokana izay zavatra izay hoe ny passionako any no hitondrako ny fianarana ilaiko fa tsy hoe iny izy dia hitanao fa nandeha tany am-pianarana dia lasa mona aminaina be izay koa moa zany ny zavatra tsidika eto sahady hoe ny fampianarana eto amintsika io any rehefa jerena dia le méthode classique zany efa somary hita hoe tsy dia manaraka ny toetrandro loatra
ianarana daholo forcé na atao viatsenjery mihitsy avy eo nefa rehefa tonga ao anatin'izay hoe eny amin'ny ataoko fotsiny zao hoe mianatra aty amin'ny niveau lycéen collégien miala ao amin'izay avy eo dia hiditra eny amin'ny université fa hoe inona amin'ireny nianarako tany amin'ny lycée reny zany zao no ataoko aty ka ako manokana mantsy izay fi mana manokana za anana baka série A2 ny tena dia nanao droit tao fianaratsy tao rehefa nanao an'ilay droit première année deuxième année dia tsapa hoe tena tsy ao anatin'ity zavatra ity le raha mikirina teo a zany hoe efa le raha mikirina hatramin'ny fahakely mihitsy zany nefa niantso raha koto ity ho mpampianatra amin'ny mety aminy teo dia verina nalabaka série C 2019 dia afaka baka série C dia teo amin'izay dia nanao concours ENS rehefa tafiditra tao tsapako tena à l'aise be mihitsy satria zavatra tiako ny nianarako dia zao mpampianatra nefa rany dia ohatran'izay koa ngamany hoe misy ny olona manana licence misy ny olona manana maîtrise misy voire même manana doctorat fa tsy hitany ny ampiasany an'ilay doctorat satria mety tsy tao anatin'ilay zavatra tiany izy no zany malaza an'izay hoe tsy tao anatin'ilay zavatra tiany izy no mipersa ngamany zay no malaza azy kokoa tsy tao izy no fa hoe zavatra namola volana anazy hoe ty tsy maintsy ianaro ty fa mahasoanao ohatr'izany koa zay le teneniko hoe reo tokotelo reo anisan'ny tokotelo ifaharan'ny fanabeazana sy fampianarana dia ny fampianarana mpanabe any an-dakilasy io ny ray aman-dreny ary ny fiarahamonina dia misy anankiray eo amin'io ray aman-dreny zanaka io ianaro fa mahasoanao io ataovy ty fa zao io marina misy fotoana tena hoe tsy inconscient le zaza hoe ny zavatra mahasoa anazy tsy tapany dia tsika olondehibe no maprisika ty atao fa ilainao ty fa misy fotoana kosa nefa tena hoe zavatra ao anatin'ny tena hoe zavatra tsy sady efa hita fa tsy alazy eo anatiny iny le zaza no zavatra tsy ilainy koa le izy après avy eo fa terena fotsiny izy hoe ianaro foana aloha fa sao dia mba dia teraka ao anatin'izay le hoe rehefa mivoaka izy na vita fianarana izy moa ihany koa sehatry ny asany eto amintsika raha jerena zao hijery fotsiny zao tsika ny ingénieur rehetrarehetra mivoaka be tepiny zao somary mitaraina kely daholy voaka izy en tant que ingénieur fa rehefa raikitra fanamboarana fotodrafitrasy eto amintsika dia atsona ny avy any ivelany mba miantso anareo sinoa miantso anareo karana mba hisehatra amin'ity zavatra ity dia aiza zany le tanorantsika aiza izy nisehatra dia mazava ho azy zany hita be le izy hoe eny any voaka moa dia ataony zalafiananina any anaty réseaux sociaux sy ny tariny any tonga sondray atao anatin'ny chômeur mady satria ianao zany nivoaka ianao dia diplômé ianao miaraka miboritra dia nahazo fikopahana vaovao dia ohatr'izay le izy mampalahelo ny zava-misy ohatr'izany nefa resahana le izy dia mampitsiky dia efa maninona zany efa fantatra hoe tokony ohatran'izay dia efa maninona le lafim-pampianarana zany tsy tokony tonga dia hoe atomboka any amin'le hoe le zaza manomboka arisaina dia efa tokony tonga dia apetraka hoe inona ny zavatra tianao ampahafantarana le ankizy ny zavatra tiany fa tsy ampandaniana andro le ankizy hianatra criquet hianatra voalavo hianatra zavatra tsy ilaina dia lasa ohatrany hoe very fotoana fotsiny anie zany satria mianatranatra amin'ny zavatra tsy dia hoe ilaina raha resaka matematika sy ny sisa reny zao ohatra tonga dia efa hita hoe zavatra ilaina amin'ny fiainana isan'andro tsy maninona fa le resaka le any amin'le hoe voalavo reny mantsy niteraka resa be indrindrindrindra ao amin'ny resaka réseaux sociaux zafady niazatratra réseaux sociaux ihany koa fa tena marina reny ohatra dray ohatrany hoe tena hoe toy ny hoe fandanian'andro fotsiny zany fianarana any reny satria na tonga any renao ka na inona domaine tianao ianarana tsy hitako zo ilavana le criquet zay mihitsy le izy zay iverenako le teniko teo hoe misy ny atao hoe mpanabe niofana dia zay zany ny zavatra anisany ho anay manokana moa zao hoe sortant CRINFP sortant ENS dia anisany ady io hoe niofana nyity fanabeazanyity dia tokony isika niofana no andray an-tanana n'izy io mba tsy isian'izay olona zay tsony hoe fa maninona le zaza nyterena amin'ny zavatra tsy ilaina akory avy eo dia ao anatin'io zany tena mipetraka hoe misy ho an'ny sortant CRINFP zao niveau 2 sy ny tariny dia reny mamolavola avy any amin'ireo ankizy zany hoe miainga eo aminazy le efa vorosaina iny miainga eo amin'le hoe inona ny zavatra tiany inona ny zavatra mamantatra an'iny zany dia
mikitika an'le manome déclic kely ho an'le ankizy zany mikitika an'iny zavatra iny ary mipousser an'iny hoe raha tianao io a dia asongadinao anatinao. Mijery ihany koa indrindrandrindra ny eo amin'ny resaka hoe talenta, inona ny talenta ananan'le ankizy. Ary zay dia mitohatra aty amin'ny hoe niveau 3, mitohatra eny amin'ny hoe niveau 3 moa zany ao amin'ny lycée. Dia io zavatra molavolana anazy io avy eo no ahafahany manana hoe orientation hoe inona no ataoko après ny bakako avy eo rehefa eny amin'ny anjerimanontolo. Fa ny olantsika eto Madagasikara dia zay hoe ao anatin'ny méthode classique be zany tsika ao anatin'ny collège, lycée dia eny amin'ny université vao hoe inona amin'izay ary le ho atao, inona ny sao dia ity mety, nefa raha ny tena raha ny fampianarana raha fampianarana tokony ho izy ane dia miainga avy aty amin'ireo fanabeazana fototra ireo no fijerena manokana an'izay hoe inona ny mety amin'ilay ankizy, inona ny manavanana azy kokoa. Sarotra be ny taiza olona anankiray hoe alao izy tonga dia polyvalent hatramin'ny farany. Fa tsika malagasy mahay an'izay tsara hoe izay tsy mahay sobika ho mahay fatrambary. Zany hoe tsy voatery ho hainao daholo zany io rehetrarehetra io fa misy kosa nefa manavanana anao. Dia eo ny hoe rehefa mpanabe ny ofana, rehefa mpanabe ny sehatra tao anatin'izany hoe nandrato fiofanana 3 taona farafahakeliny tonga hatramina 9 taona no mandray an'io ankizy io. Dia za mahita fi hoe tsy olana ntsony zay hoe fa maninona ny tsy maintsy terena hianatra valalana ankizy, fa maninona ny tsy maintsy zao. Iny moa resaka raha iny hoe fa maninona tsika eto Madagasikara ataon'ny olona fimezana mianatra valala sy ny tariny. Le izy zavatra logika be satria tsika ny mpamboly sy mpiomby. Zany hoe io volovarintsika eny amin'ny rehetrarehetra io zany ny advean'io, zany mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe ny adversaire an'io ane ka ny valaly rehefa tratran'ny andeha ambalala iny indray mitazana io dia tonga ny mosary avy eo dia ahoana dia tsy enarana ary ave zany aloha hoe ohatrohatrany ahoana moa fomba fiainan'ireo valaly ireo ahafahana mamono sy miala amin'izay hoe riska ngeza be ho an'ny fambolena. Ka mba ianarana fotsiny ane le izy fa tsy dia tahena be hoe inona ny anarany ratsatongony dia inona ny anarany ratsatanany dia inona ny anarany izao fa miresaka an'izany ihany koa ianao niresaka ianao tao hoe talenta. Ny olana ane dia izao le olona anankiray mana talenta ame ohatra aminao fotsiny ohatra ny resaka filalaovana sarimihetsika eto amintsika. Betsaka ny olona izay tena mahay milalao horonan-tsary eto amintsika eto Madagasikara, saingy misy ny fampianarana fa tsy dia tena hita loatra hoe ohatry hitanao tsy dia tena mise en valeur le izy. Raha izay, faharoa, raha hianatra ny ivelany izy tsy hanana fahafahana amin'izany, ary ny fahatelo ihany koa mitovy amin'ny tsy considéré. Raha ohatra fotsiny izany izao ka i-exploiter an'ilay talenta ianao tsy mila hianatra, tsy mila misy mantsy izay mahatalenta ny talenta, tsy mila ianarana le izy fa hay ao anaty ao ine moa fiteny filaza azy amin'ny teny vahiny, nefa tsy afaka i-rapporter betsaka ho anazy, tsy afaka ho ataony source de revenu ho anazy akory, tsy rentable moa zy kala zay. Kina moa zany laza tsy maintsy hianatra ihany nefa le hianatra tsy manavanana le ankizy ampiasa ny talenta, le talenta koa amin'io nefa tsy rentable mihitsy. Eto aloha zany dia anisan'ny mbola sehatra anankiray misy olana be ny eo amin'ny resaka hoe maninona io talenta io tsy ahafahana mitondra revenu ho ana olona mana talenta anankiray. Satria zao tena marina mihitsy ny zavatra voalazanao teo raha jerentsika fotsiny any anaty hoe cinématographie. Ny any amin'ny firenena mandroso tena miofana ny olona, tena hoe misy école mihitsy eo misy formation ho ana acteur actrice te ho lasa iny ianao, te ho lasa acteur réalisateur ianao sy ny tariny ianao professionnel anatin'le izy dia tena hoe mianatra ao anatin'io zavatra io. Eto amintsika nefa akavitsiana angambany ny zavatra hoe hitako alohan'ny amokarana dia mampiofana andreny mpisehatra ao anatin'ny horonan-tsarimihetsika ireny. Ary izay tena mbola sakana be satria no ireo tsy fisian'ireo zany. Nefany ao anatin'io ihany koa nefany zavatra anankiray mety opportunité ngeza be ho an'ireo tanora izay efa misehatra ao anatina hoe freelance, izay hoe olona ao anatina hoe start-up sy ny resaka entrepreneuriat zany. Zavatra anankiray ngeza be ity zany ho atsipy anareo tanora hoe ireny misy déclic kely misy fay ireny azo trandrahana. Maninona azo ataontsika tsara no manangana andreny hoe
za manana tonga dia école de danse anankiray izay eto manokana moa Jany Plastina anisan'ny tena mpanaraka anazy mihitsy eto tsy mahay mandiha fa tiako ny zavatra anankiray hoe tena mampianatra izy an'ireo ankizy ireo tena hoe manaitra an'ireo talentan'le ankizy le mandiha dia izy manosika dia jerentsika moa ny zavatra jerentsika ao amin'ny pageny ireny fa tena hoe hitantsika fa misy danseur professionnel avoakan'ny Jany Plastina. Eto koa Kevin Deris izay ao anatin'ny tontolon'ny sary mihetsika tena hitako tena hoe zavatra anankiray efa ngeza be vokatra iny zao nisy tamin'ny doaniny iny za moa nanatrika nijery ny lorana tsara izay nivokariny dia tena hoe tena chapeau ho izay zany misy malagasy mavita zavatra ohatr' izao dia ao anatin'ireny zany hoe manokafa école amolavolana olona amin'izay talentan'izay misy zao atoko amin'ny ny atonko zao iresaka fotsiny tsika ny tily eto Madagasikara zao fa manana an'izay hoe ho an'ireo fikamanana pakasary dia mizara traika foao zareo mety hoe tsy mety hoe fifampizarana le izy fa tsy manana formateur professionnel ohatra tsy haiko loatra moa zay tena ao anatin'le izy fa ao anatin'ny fifampizarana rehefa manana olona betsaka ianao hoe reo fa mana-talenta reto olona reto amin'ny fangalana sary rehefa manana fifampizarana ohatran'izay dia tonga ho azy ianao mihitsy no mitady avy eo dia tonga ho azy eo aminao hoe tia misy formateur voninandray an-tanana an'izay zavatra izay dia miainga tsikelikely ohatran'izay zany io dia mandeha io fa izay tena olana be eto amintsika ny tsy fisian'ireo hoe sekoly mampiofana amin'ny alalan'ny hoe talenta ananana fa mbola hoe izay méthode de base zany hoe klasika be ny antsika mianatra ny reto rehetrarehetra aloha fa aorianao ianao manana ny fiainanao. Zany hoe miatrika an'ity aloha ianao dia miatrika an'ity ianao zay vao miatrika any aty iresaka mbola ao anatin'ny sehatra ny fampianarana foana ihany fa amin'ny resaka teknôlôjia moa zany tena ho resahako amin'ity anio ity zany hoe ny resaka intelligence artificielle na ny IA efa tena eto Madagasikara izy io efa tena mivelatra dia mivelatra tokoa ampiasaina amin'ny resaka marketing resaka commercial sy ny sisa ahoana indray nefa raha ohatra hoe eo amin'ny resaka fampianarana mety ilaina ve aminao manokana ve ilaina izy io? Ia ny ia tena ny zavatra rehetra ngamany dia teneniko eto hoe misy lafiny tsara dia misy lafiny maharatsy azy daholo ohatra tsika misakafo ihany io iza moa tsy hoe rehefa voky ianao dia misy sakafo matsiro be eo dia te hihinana ianao fa ny vatanao mandahy fa voky ianao dia mijanona ianao dia ohatran'izay koa ngamba ny hitondrako ny atao hoe ia misy ao ny zavatra hitanao hoe tena mahasoa io manampy anao be dia be raha jerentsika fotsiny zao dia any anatin'ny sehatra ny fampianarana any zao dia tena be dia be ny mpianatra rehefa manao devoir tena tonga dia ia daholo ny ampiasaina dia mety hiteny ianao hoe zany ve le mahasoa monsieur Rakoto oui tena lazaiko eto marina hoe tena miankin-doha loatra amin'ny ia indray ny ankamaroan'ny tanora dia lasa very le créativité fa lasa zay tiatsika ho atao dia tapena kely ny chat GPT tsika koa moa malaza raha teo anatin'ny génération antsoina hoe génération Y bokotra dia tonga eto ny rehetrarehetra izay mihitsy le hoe aterneto dia tonga eto le izy fa nefa ny aza mahita misy lafi tsara no ia teo ny ia lafiny anankiray ohatra hoe misy fotoana ianao mila zavatra vita amina fotoana fohy dia fohy amin'ny maha olombelona anao mety tsy takatra ao rapida dia rapida zay zavatra izay hoe tia takatro vetivety tia mety hoe lavidavitra kokoa ny raisonnement vao tonga ho amiko ty fa noho ny fisian'le ia nefa ny dia manampy anao izy afaka mizara manontany azy ianao dia manampy anao izy tsy hoe izy misy anie ny zavatra tsy vitan'ny ia be dia be ny zavatra tsy vitan'ny ia hoe ao mba hanamboary kopy anankiray ohatra marina vitan'ny ia zany ny kopy vitan'ny ia fa ianao raha miteny anazy hoe mba hanamboary rano mba hosotroko ao anatin'io sahirana limité ihany zavatra vitany ny zavatra vitan'ny ia zany dia limité ihany dia eo ny hoe ahoana sao dia mandrebireby atsika ao anatin'ny sehatra ny fampianarana ny fisian'ny ia sao dia tokony tsy ho ampiasaina izy io tsy tena tsy avetrany satria manina ny zava-misy dia hoe ny fivoarana ny ezahantsika ny miara-miaina aminy fa tsy hoe
io le fivoarana zay tsy te hoany a de aiza moa tsy lasa refrain fotsiny le hoe tsika tsy maintsy mandroso satria le izy a renao mihitsy ny lasa hoe ty efa misy fivoarana fa zay tsy hoany fa tsy mety io fa manimba anay io ohatran'izany ihany zao resaka ataoko fotsiny hoe tamin'ny androntsika mbola ny salaka de tonga ny akanjo de natsapitsika fa mangatsika raha salaka fotsiny fa mila akanjo manafana de maninona avy eo acceptena le izy hoe mila miakanjo tsika fa rehefa jerena nefany io akanjo tsika io ihany taty arinany ny fivoaran'ny akanjo ny mamatotra atsika ihany izy io misy fotoana zao raha ny aingatany aloha hoe ny short taloha fetina atao akanjo mandry aty arina izy efa misehoatra amin'ny maintimainty aza de le zavatra oatra zany hoe misy fotoana alaitsika ny lafy tsarany de fatarina ny lafy ratsiny de ino no ezana apita amin'ireo tanora zandry zanak'ireo hoe antony ampiasaina azy tandremo fampoziny izy zay ngamany hoe tsy hoe tsy ilaina zany ny nefa koa tsy tsara ny hoe miankina tanteraka aminy mila mahay mandajalanja zany mankasitraka anao misy rakoto inona raha ny torohevitra satria efa maraparana iantsika zao ho an'ireo tanora izay mieritreritra ny hanohy ny fianarana mety mbola mizarazara ihany izy io misy mieritreritra ny hanohy fianarana nefa tsy manana fahafahana misy ihany koa mieritreritra ny hanohy fianarana nefa kamo fateren'ny ray aman-dreny misy ihany koa mieritreritra ny hanohy fianarana nefa tsy manana fahafahana misy ny hoe tsisy fotoana sansisy ina mba torohevitra ho an'izy ireny tsy torohevitra fa eto ihany koa dia sady anao publicité kely ho anay izahay dia manana fikamanana tanora nivoaka ho mpampianatra avy ao amin'ny ENS misy ihany koa ireo nivoaka ho mpampianatra tamin'ny toeram-panofanana mpampianatra hafa dia izahay dia mampanao cours à domicile ao amin'ny Facebook ao hitanareo ny atao hoe tanora ilain'ny firenena dia mampianatra izahay ho an'ny ankizy classe de 6e makatra amin'ny classe de terminale manana ny taranja rehetra izahay ho an'izay hita rehetra ao anatin'ny hoe raha fampianarana misy eto Madagasikara zany dia manana ny mpampianatra rehetra izahay ohatra fotsiny ny tenako izao mampianatra ny matematika sady mampianatra matematika ho anatin'io fikamanana io no migere ihany koa resaka relation clientèle sy ny ho an'ny relation interne entre ho anay mpampianatra reo dia raha fotsiny hoe aza misalasala mandefa afatra miafina ho amin'ny pejina io ny tanora ilain'ny firenena tongava mandefa afatra fa vonina hanampy anao amin'izay rehetrarehetra mety hanahirana vonina izay hanampy hoe ahoana ny fomba anankiray hitiavana ny fianarana fa tsy hoe ho forcena hianatra zay koa mantsy anisan'ny komba anankiray hoentinay ao anatin'ity fampianarana ity hoe ahoana ny atao mba hipetraka hoe ho tiana le fianarana fa tsy hoe tena isaky ny andeha hianatra maraina dia andeha hianatra indray indrindra moa rehefa le latsinay maraina iny andeha hianatra indray dia ohatr'izay zany dia hanala tsikelikely an'izay vonin'izay hanampy anao ho an'ny système éducatif français ho an'ny système éducatif anglais ho an'ny système éducatif malagasy dia manana mpampianatra izay ho an'ny taranja rehetrarehetra izay ilainareo misy ihany koa ianareo izay maniry ho an'ny anovo fahalalana eo amin'ny resaka langue manana mpampianatra izahay ho an'ny langue manana ny espa izahay manana ny deutsche manana ihany koa izahay ny anglais sy ny français moa zany dia efa ao anatin'ny ratsa mangaika anay raha teo ka aza misalasala raha misy manandrify an'izay ilainareo reo dia izay angambany tena efa torohevitra ngezabe izay mety hoe efa maninona ny tsy atoro eto ho an'ny sarambabe bahoaka ho an'ny zaza malagasy rehetra dia hoy hoe izahay ihany koa dia ao anatin'io ny fijoroan'io fikambanana io dia tena izay mihitsy hoe manan'izay aho hoe mitady vola manasoa miala voly dia ao anatin'izay manasoa izay izahay dia misy fotoana ho avy izao ny BEPC rehefa kelikely eo ho avy izao ny baka rehefa kelikely eo dia manana fotoana izahay hoe ampanaovana cours gratuit en salle indray izy amin'izay fotoana izay fa tsy à domicile intsony ho an'ireo ankizy izay hita fa liana
tena hoe tsapany manindraindra hoe mpianatra izy a dia izy mihitsy ny mahatsapa hoe za mila mianatra dia manome zay un cours gratuit ho an'ireny mpianatra ireny a rehefa akaiky ny fanadinana. Misaotra betsaka anao monsieur Rakoto nampafantatra ny mombamomba ny resaka fampianarana izay a name anko ianao no mahakasika ny fikambanana tanora ilain'ny firenena zafady izy tanora tia fandrosoana zay manko tety zay ny antony lasa tambatra le izy afaka manana pejy ianareo afaka tonga zany ianareo dia manoratra ao amin'ny pejy mivantana misy anko ny laharana afaka azonan'izy ireo à domicile izy teo à domicile fa rehefa hoe manakaiky zany ny fanadinana official zany zay ianareo vao manao en salle ohatran'ireny ihany dia cours ohatra hoe cours particulier mihitsy zany le atao ny en salle aloha tonga dia en groupe le anaka le à domicile hoe tena particulier satria no ny safidinay manokana ny particulier mantsy dia tena hoe misy ny zaza tsirairay tsy mitovy misy ny ankizy tena hoe à l'aise izy any an-dakilasy ihany tonga dia zay miainga rehetrarehetra eo dia une fois ny mpampianatra manazava dia azo misy indray ny ankizy tena hoe mila an'izay hoe traitena manokana izy misy an'izay misy hoe tena hoe tsy mipetraka ao aminy io raha tsy arahanao tsikelikely izy hoe zao ny approche mety aminazy dia ao anatin'ireny zany na tonga anay hoe andaotsika anome cours à domicile sady soutien izahay ho an'ny ankizy ihany koa hoe soutien moral indrindrandrindra zany ho an'ireo anomana fanadinana dia eo amin'ny resaka hoe misy ireo ankizy zay hoe tsy manana olana izy amin'ny resaka fianarana fa ny resaka fahatokisantena dia izay dia manampy ihany koa ho an'ireny ankizy ireny hoe ahoana ny ahafahana manana confiance en soi ambony dia ambony mba ahafahany matoky ny tenany satria tena olana ao anatin'ny fanalana fanadinana ihany koa dia ny fahatokisantena indraindray dia izay anisan'ny antom-pisiana ihany koa. Que demande le peuple ho ny fitenenana zay hitanareo avokoa zany zany hoe tsy mampianatra fotsiny hoe anoratra sy ampianatra an'le cricket sy ny sisa fotsiny ihany izy ireo fa sady tena hoe anoranareo ny fomba fianarana ny fomba fiatrehana ny fanadinana rehetrarehetra izay mety tsy ho hita any an-dakilasy kanefa hitanareo ndao reto vonjivonjeo aingana ny toerana vonjivonjeo aingana dia andao isoratra anarana manao an'izay mahakasika amin'ny fisoratana anarana sa miantso fotsiny kosa ny mahakasika ny hoe fisoratana anarana angambany ho an'le cours particulier à domicile teo dia iny moa zany tsy misy hoe fisoratana anarana satria ianao mpianatra mihitsy ianao ray aman-dreny mihitsy no mahatsapa hoe mila cours ty zanako ty dia ianao zany no tonga ao an'ny pejy tanora ilain'ny firenena na miantso avy hatrany ihany koa ny laharana aotra 3 efatra 2 efatra 7 efatra valo efatra aotra 3 efatra 7 efatra valo efatra zay azonao atsoina foana izy io na dia amin'ny 12 alina aza satria dia misy olona mandray anazy io foana dia miantso avy hatrany ianao dia miresaka tsika dia manantona mivantana izaho tenako mihitsy en tant que monsieur Rakoto tonga any aminao any miresaka tsika dia manao ny test diagnostique kely ho an'ny zanakao isika hoe inona no zavatra ilany cours so dia mba tsy cours ny ilainy so dia mba ohatra hoe mila olona fotsiny izy ifampiresahana fa misy koa ny zaza tena zay dia hitatsika eo zany ny zavatra ohatran'ireny dia teo mofiny teny hoe mety misy ny zavatra tsy hitany any an-dakilasy ho hitany amin'ilay cours-nay dia ny tena za mpampianatra ny tena mampianatra mandray mampianatra any an-dakilasy mampianatra domicile ihany koa fa ngambany tsy hoe sanatria hoe tsy mameno feno ve zany ny mpampianatra any an-dakilasy fa atao hitadavam-bola amina cours à domicile le izy tsy izany akory fa le arak'le nilazaiko teo ihany hoe ny zaza misy ny atao hoe samihafa ny zaza ao amin'ny ankizy sy ny zaza sy ny tanora zany samy manan'izay fahasamihafa an'izay ka misy ny hoe indray indroa intelo manazava ny mpampianatra dia azony misy kosa nefa ny tena hoe no io environnement mpianarana io mihitsy no miteraka perturbation morale ho anazy
de sarotsarotra ny fandraisany de zay no mahatonga anazy hoe raisitsika manokana izy ao anatin'izay hoe cours particulier à domicile izay. Mankasitraka anao monsieur Rakotina naiky ny fampiresaka ny fandindinka teto mahakasika ny fampianarana, mankasitraka atsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana ho atsika rehetra izay te hivahiny tahaka monsieur Rakoto eto afaka mandefa hafatra miafina ianareo de mankasitraka atsika rehetra mankasitraka foana ihany koa anao monsieur Rakotina naiky ny fanasanay teto. Ia, ianao ny akasitrahana indrindrandrindra fia nanasa satria de raha tsy nisy nareo nanasa de tsy tonga teto ny tena. Mankasitra ihany koa ny Rex TV izay antopisiny zao fandaharany zao de indrindra ianareo mpijery any tokatrano any azadino mitona namana minamana hijery an'izao fandaharana zao fa ao anatin'ny fandaharana toy izao de anisan'ny efa fanabeazana sy fampianarana ihany koa fizarana ny mahasoa fizarana ny mahatsara ho anareo ka to minamana fa ahitana zavatra mahafinaritra be deabe izy ity za moa voatsetsela nanaraka azy ity tena betsaka ny zavatra efa azo zany tao anatin'le izy fifampizarana zavatra mahafinaritra be na de ny mahita an'izao andriambavilanitra zao fotsiny aza fa de arao tsy tapaka ny fandaharana de mankasitraka anareo ny ampiaonana manaraka izy ity tsetsatsetsatsiaritra alohan'ny amaranana mitovy be amiambalay anao zay fa de veloma daholo araho atrany any tetsika veloma